Isaorantsika n'Andriamanitra mandrakariva ny fotoana izay iaonantsika fitantanana avy aminy. Tsy manana fahamendrena akory tsika ny ho velona amin'ity takariva ity, saingy kosa ny amin'ilay zanan'ilay tokana izay nomeny sorona ho antsika dia mbola manana ambony ampangariny amin'ity takariva ity iaino izany tenin' izany. Ka andeha tsika nodrika ny lohantsika hivavaka. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao ny fitantanana sy ny fimbindana tonoanay tamin'izay tolony andro izay. Amin'ity takariva ity kosa dia misaotra anao amin'izao teninao mbola omena anay izao, ka ny fandriana dia mba hitoetra ty anatinay izany, hanovanay ary hitondra any amin'ny fiadanana sy hanakaiky anay misimisy kokoa anao izany teninao izany. Na ary Jesosy novana vavaka. Amen. Ravana malala, te hisintona ny fahalananao ny amin'ity takariva ity, ny amin'ny tantara izay misy ao amin'ny bokin'ny Estera izany. Haitsika tsara moa fa ny bokin'ny Estera dia mahakasika ny tontolo amin'ilay nofin'ny Nebokadnezara izany, dia miresaka momba ny tantaran'ireo Mediana sy Persiana izany. Ka tonga eto amin'ny tantaran'ny Asiarosy izany tsika ny amin'izao vanim-potoana izao. Tamin'ireny vanim-potoana ireny moa izany ny voka-Jiosy dia niparitaka tao Babilôna, niparitaka tamin'ireny fanjakana maro samihafa izay nifandimby tao anatin'izao tantaran'ny faminaniana izao. Ka eto indray zany tsika miresaka mahakasika ny tantaran'ny Estera izany. Ka ao anatin'izany tantaran'ny Estera izany dia avotratsika ireto olona anankiefatra ireto. Dia ny mahakasika any Estera izany, Mordekay ary Amana miaraka amin'ny Aserosy izany. Raha Aserosy no anomboantsika ny resaka dia i Aserosy no mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany. Ary mandingitsika ny toko voalohany amin'izany Estera izany dia jerevantsika ny soramandrika manao hoe ny fanasana lehibe nataon'ny Aserosy ary nanesorana any Vastia vadiny. Toy zavatra misy ao anatin'ny tantaran'ny faminaniana izany ravana malala, ary ny antony nanesorana any Vastia dia misy antony tokoa amin'izany tantaran'ny faminaniana izany. Zavatra mitranga mantsy dia mandalo fisadrana mafy ny vahoakan'Andriamanitra. Efa ao ilay mpandringana, ao ilay mpialina, ao ilay latsaka ao anatin'ny fahasorana tanteraka mahita ny zanak'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany, na dia niparitaka tany amin'ireo fanjakana maro ary vahoakan'Andriamanitra dia mbola eo ihany ny fitahin'Andriamanitra sy fijerevan'Andriamanitra izany zanany izany. Ary ny amaronisy tahaka ny tany Egipta izany, izay niteraka efipetsy koa tao anatin'ny mpanjaka Egiptianina, dia mbola miverina indray zany ny tantara aty amin'ny tontolo Mediana sy Persiana izay nianana indray ankehitriny mihoatra ny zavatra nitranga tany Egipta ihany koa. Ka tao anatin'izany indrindra no nisehon'ny tantara izay niala ny vadin'ny Aserosy, izany hoe nesorina tsy ho vadin'ny mpanjaka intsony rehefa nandalo izany ity zavatra mitranga rehefa tsinainy ny feon'ny mpanjaka tamin'ireny vanim-potoana ireny. Ary tao anatin'izay indrindra rehefa mandinika sy mamaky tsika eo amin'ny Estera izany, ao amin'ny toko faharoa dia ny nifidianana ny Estera ho vadin'ny Aserosy dia nandeha ny toe-javatra nitranga ny amin'izay vehivavy rehetrarehetra tsara tarehy ary nofinidy Estera. Mety ny hatsara tarehy ve? Andriamanitra koa afaka mitany hatsara tarehan'ny olona tsirairay avy raha atao izay mampifandraika anazy amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Fa ny tena zava-misy dia misy sitrapon'Andriamanitra tiana ho tanteraka izany rehetrarehetra izany, satria Andriamanitra no tompony zavatra rehetra, izy no fiandohana, izy no mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra, ka afaka mametraka ny zavatra amin'ny laoniny. Ka rehefa natao izany ny fifidianana dia alany ho vadin'ny mpanjaka i Estera rehefa nandalo teo ambany mason'ny mpanjaka avokoa ireo viavy rehetrarehetra tamin'izany vanim-potoana izany, dia nofinidy Estera tamin'izany vanim-potoana izany. Miresaka indray tsika mahakasika ny Mordekay izany. Mordekay tsy iza tsy akory fa izay nitaiza any Estera izany. Anakaviny izany Estera izany i Mordekay ary nitaiza azy ary anisany nanosika-hevitra azy ho amin'izany toe-zavatra misy izany. Ary ny anton'io nifidianan'ny Estera io dia misy sitrapon'Andriamanitra avotra, araka ny tahaka ny tenin'i Kristy moa tamin'ny vanim-potoana izay nanganana ny Lazarosy tamin'ny maty, dia hoe
Tsy fahafatesana no anton'izao na mety alahelo no anton'izao fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra aketo zany de ny anehoana zany voninahitr'Andriamanitra any a no isehony zany tantara rehetrarehetra. Izany iza moa Môrdekay. Môrdekay de anisan'ireo olona zay nekena teny ary niasa anisan'ireo olona zay niasa tao anaty zany fanjakana izany. Rehefa nisy mpanongam-panjakana tam'zany vanim-potoana izany dia hitan'ny Môrdekay ireo mpanongam-panjakana ireo. Ka Môrdekay nefany a tsy ndray tsy kombakomba tam'zany fanonganam-panjakana izany amin'ny mampanompon'Andriamanitra satria mahafantatra hoe Andriamanitra no mitantana ny firenena, Andriamanitra no manangana sy ny manongana izany fanjakana izany sy mametraka an'izany amin'ny laoniny dia niteny izany tany am'mpanjaka izy ary nitoroka. Ary nisy fotoana iray mihitsy rehefa mandinika ny tantarantsika dia natoro ny mpanjaka tamin'ny vanim-potoana io ka tsy nahita toro nefa tam'izay alina izay dia niresaka tam'ireo mpitady-tsoratra izy hoe mba inona moa zany mahakasika an'ity Môrdekay ity rehefa nodineny ny boky firaketana dia nijerena fa nanao asa soa teo amin'ny fanjakana satria nitoroka ireo olona izay nanao fahadisoana izay nongana ny mpanjaka teo amin'izany toerany izany. De atao anaty zany vanim-potoana izany, zany tantara zany no miseho ny tantara zanak'Israely. Ka raha mandinika nefa tsika ao amin'ny toko fahaefatra de zao no zavatra mitranga. Andiny fa 15 indrindrindra dia nampitondra valiny ho any amin'ny Môrdekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary voroy ny jiosehatra zay hita ato Sosana ary mifadianina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary izao sy ny ankizy vavy ifady toy izany koa ary am'izany no idirako ao amin'ny mpanjaka na de tsy araka ny lalàna aza ko raha tany ka maty aho de maty dia lasa Môrdekay ka nanao arak'izay rehetra nandindihany Estera azy. Ny toy zavatra misy ohatra de fa mivoaka ilay didy ankehitriny. Ny didy izay navoaka ny amana izany atao izay amonoana andripahana amongorana tarangana tanteraka izany voakan'Andriamanitra izany. Ary mahafinaritra zany ilay ataony Estera eto rehefa nataony ny fampiresana teo amin'izy sy Môrdekay izay nitaiza azy. Zao no voalaza ao anatin'izany teny izany de hoe ary mandehana 12 Estera toko faefatra izany. Mandehana ary voroy ny jiosehatra zay hita ato Sosana ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary izao sy ny ankizy vaviko ifady toy izany koa ary am'izany no idirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza ko raha tany maty aho dia maty. Fa sahina manao ahoana moa zany nisy teo amin'ny Estera izany? Ny Mediana sy Persiana dia tsy azo anaovana kinanga ny am'izany resaka lalàna izany ary mialohan'ny tokony eonanao amin'ny mpanjaka de misy arofenitra tsy maintsy arahana izany. Misy lalina tokony tsy maintsy ekena ny fangatahana anga ohatrohatra na mety fanaovana ny fampirahana mialoha ngambany ohatrohatra. Fety de tonga dia niditra avy hatrany amin'ny fomba tonga dia mivantana teo anatrehan'ny mpanjaka Estera ary tao anatin'izany fotoana izany indrindra no nahafahan'i Estera namboraka teo amin'ny mpanjaka ny loza manantanina ny am'izany fanjakana sy ny voakan'Andriamanitra izany. Ary io zany mahafinaritra ilay hoe mandehana ary voroy ny jiosy rehetra 15 amin'ny Estera toko efatra izany. Mandehana ary voroy ny jiosy rehetra zay hita ao Sosana ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary sosany ankizy vaviko ihany koa toy izany koa ary am'izany no idirako amin'ny mpanjaka. Tafiditra tao anatin'ny sedra mafy ny voakan'Andriamanitra ary tena memy tokoa izany setraina izany. Mahafinaritra nefa ny dia nitoraka tamin'Andriamanitra Estera. Nitoraka tamin'Andriamanitra ny voakan'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany ary nifadianina. Zay tokoa ny voalazan'ny epistilin'ny Jakôba izany toko 10 ny ary amin'ny 9 sy ny 17 ry dia tahaka izao hoe ko mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Ary zay koa ny voalazany iray amin'ny Tesalôniana moa dia miteny tahaka izao hoe mivavaha ka aza mitsahatra ary ilaina mihitsy zany ny fiainam-bavaka. Mivavaka mantsy rehefa atao ny fahamaritana azy de hoe ny vavaka dia
mampiakatra amintsika ho akaikin'Andriamanitra misimisy kokoa no etsotsika an'Andriamanitra idina ty amintsika. Ary ny vavaka dia fifampiresahana amin'Andriamanitra tahaka ny sakaizadina ary fampiresahana mivantana amborahana anehoana izany alahelo izany. Tsy hoe korony hoe Mordekay zany teo de manana fomba fafahana miresaka amin'ny mpanjaka na koa hoe efa nanana tombon-dany tamin'izany hoe afaka niaro ny fanjakana tamin'izany mpanonga-panjakana tamin'izany vanim-potoana zany de hoe nandeha nisokosoko ka mety hoe nakanaka hevitra tany na mety hoe mba nisisitsisika tany, tsy nanao an'izay fa teto de nisafidy ny fiainana ara-panahy ny amin'izany vavaka izany. Ka rehefa namalala de tsika natsoaka lesona raha mantaly fitsapana ny fiainanao, raha mantaly olana ankehitriny, maninona raha mety toraka amin'Andriamanitra ianao e? Zay nge mahafinaritra any amin'ny tenin'ilay mpanao salamo hoe niaotra izy ny mpanao salamo mahatsara tena eo akaikin'Andriamanitra satria mahatsapa ny mpanao salamo amin'izany hoe misy tsy fahampiana eo aminy, misy tsy fafenoana eo aminy, ary misy fabangana eo aminao. Raha misy tsy fahampiana eo aminao, izy no afaka amin'izay tsy fahampiana eo aminao. Raha makany amin'ny olona ianao mety fahadokevitra satria samy olombelona samy manana ny olana. Fa raha makeo amin'Andriamanitra kosa ianao rehefa namalala dia hita vahaolana. Ary zay mihitsy nahafinaritra ny amin'ity tovovavy ity rehefa notonaiza tsara teo amin'ny Mordekay dia mbola nitoetra an'ilay fitezana tsara ary marina ilay lazaina ao amin'ny ohabolana hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ary rehefa antsara izy de tsy ala amin'izany. Ny atoraka tamin'Andriamanitra ary ny fahadianana ny vokan'Andriamanitra. Andehako tsika ry havana, mandalo toejara mafy ankehitriny ny firenena, ny vahoaka maneran-tany mihitsiny ihany koa. Ny amin'izao fiakarany vidin'ny solika izao, manahoana mipoketrasika tsiraviny amin'izany fiakarana tao anatin'ny fotoana vitsy izany, izany saran-talana izany, izay tamin'ny vidiny ambany de ambany teo aloha, ary ankehitriny dia somary avoavo ihany. Rehefa namalala, andeha hitoraka amin'Andriamanitra mba homena hery, hitoraka amin'Andriamanitra mba hitondra vahaolana izy amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra, mba ahafahana miaina sy mandalo anatin'ny fiadanana sy ny filaminana ny amin'izao Kristy tsy maintsy alovantsika izao. Zay efa nampanantena moa izy Kristy hoe aoka atoky ahy ianareo, ara-panantena izy hoe ity amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokifa zao efa naresy izao tontolo izao. Tsika indray ny tantara. I Amana moa dia tsy tia nivoaka an'Andriamanitra ary tao anatin'izay fotoana izay dia efa nanomana tady mody izay avo dia avo izy tamin'izay vanim-potoana izay. Ary rehefa natao tady mody io izay azo avo be miantona izany dia nefa vinavinany dia hoe i Mordekay no antona voalohany eo ary ny voka-tsoso no vonoina mifandimby eo amin'izany tady mody izany. Mafana izany fitsapana izany. Ary zay no mamarina ny teny filazantsara nge hoe izay mijoro amin'ny toeam-panaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehany. Noho ny fijoroan'ny Mordekay, noho ny fanoratenany amin'izany fanompoan'Andriamanitra izay naseho teo anivon'ny tontolo Mediana sy Persana izay niantsera teo amin'izany izy rehefa namalala, no niteraka izany toe-javatra laloviny izany ankehitriny. Ka rehefa nisy fotoana anankiray amin'izay nakao amin'ny mpanjaka Estera, araka ny toy ny tantarany resantsika teo, dia tafahoana teo izy telo ireo mpanjaka, i Amana ihany koa ary Estera. Ka tao amin'izay mihitsiny no namoahan'ny mpanjaka indray rehefa nisy zavatra hafahafa niveriny niseho tamin'ny fampiresahany i Estera sy i Amana teo ka na latsa-pahatezerana tanteraka ny mpanjaka tamin'izay vanim-potoana izay. Ary ny didina avoaka dia hoe atony amin'io azo avo be misy tady mody io i Amana. Rehefa namalala, Andriamanitra dia afaka mamaha ny olana. Andriamanitra dia afaka mitondra ny zanak'Andriamanitra ary afaka manatanteraka ilay tenin'ny salamo hoe mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mampandra eo amin'ny amaintso izy. Iny tokoa na dia mandeha mandalo ny loha sahaliko ny fahafatesana azy aho. Zay ny tenenin'i Davida, dia tsy tohatra ny loha zaho. Ary zay mihitsy ny toe-javatra niainan'i Estera. Na nandalo fitsapana manao ahoana, na nandalo olana manao ahoana, dia nanolo-tena ary novan'Andriamanitra izany olana izany. Ny vehivavy iray manoka tena ary feno risim-po omban'ny fahasahiana dia mahavita asa lehibe ao amin'ny sahan'Andriamanitra. Rehefa namalala, ndeha arintsika hanolo-tena satria amin'izao vanim-potoana misy antsika izao koa dia ilaina ny olona tahaka ny Estera izay manana risim-po, masaha mijoro ary manao asa amin'ny fahasahiana ao anatin'izany sahan'Andriamanitra izany.
tiako ravana amin'ny lalana mba ho hisy toerana moderna amin'izao vanim-potoana ny andro faran'izao antsika. Tsy atahotra izany loza izany satria mbola ho avy ange ny fitsapana e. Tsy azo vidy, tsy azo varotra. Mbola ho avy ange ny fitsapana e, ny amin'izany fanenjehana ho avy izany. Mbola ho avy ange ny karazana memo tsy maintsy ho lalovana e, ny amin'izao toe-javatra ho avy izao. Saingy kosa raha nahomby ny voakan'Andriamanitra tamin'ny fiarahana amin'ny fahadianana tao Sosana izay niaraka nanoangaredona tamin'izany fiainam-panahy izany, ny fadikanina izany, ny fitiavam-bavaka izany dia tafavoaka mpandresy. Ka raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ihany koa tsika no miaraka mirona ary mantanteraka izany vavaka izany. Maninona ry velomana indray reny ary foazana indray ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ny amin'izany vondrom-bavaka izany. Raha mantanteraka izany tsika dia ho tafavoaka indray ary azo overina indray ilay fanandramana ny ainana tany Sosana teo anivon'ny fanjakana Mediana sy Persiana ka natafavoaka tao amin'ny fandresena indray ny vahoakan'Andriamanitra ry havana malala. Ilay Andriamanitra tompon-tsika Jesosy Kristy sanan'izay nirano antsika dia tsy mba nalala fandresena fa naresy mandrakariva. Fa raha miaraka aminy kosa tsika tahaka n'ireo vahoaka Jiosy izay tao Sosana, itsika izay ankehitriny ny amin'ny fanandramana sy fitsapana izay antsika dia handresy ihany koa tsika satria ity amin'izao tontolo izao Kristy no ahitanareo fahoriana. Fa matoki izaho efa naresy izao tontolo izao. Voninahitro Andriamanitra ny fitanoko saotsika tsirairay avy. Amen. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izany no amin'izany teninao izany. Mety aiza ianao ampaheranay isan'andro ry mangataka aminao izany mba ho vonton'ny fananao masina mba hanolo tena. Mba ho tolotra ny tenanao fa natitra velona masina sitraka ao dia ilay fanampampanina mety ho ataonay izany. Ka raha tahaka ny fahombiazana azon'ireo vahoaka tany Sosana dia mba ho tahaka izany koa ny irianay ny amin'ity vanim-potoana iainana ity mba handroso amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra izay. Ianao no mety torimaso-be-tany ny amin'ity alina mangina ity. Aza mifoana mahasaraka anay ianao ka ianao indray koa no hamohanay amin'ny maraina ary sitraka ao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.